ia io moa zany efa voalazan'ny texte hoe rehefa mety ho manifestation dia tsy maintsy angatahana autorisation foana zava ho azy ny condition apetraka zany dia hoe tsisy revendication politique tsisy discours politique fa revendication syndicale no misy dia ny discours syndical zany hoe hiaro ny revendication miaro ny tombontsoa ampiasa zany no tokony hivoaka amin'ny manifestation rehetra. Fahalalan'ny asa fanaovan-gazety dia raha misy jerevantsika ny tantaran'i Madagasikara, raha misy firenena mandalana zany fahalalan'ny asa fanaovan-gazety zany dia isan'ny Madagasikara, ary io araka ny lazaina ihany koa dingany io ny asa fanaovan-gazety dia mivoatra araka ny toetrandro, mivoatra manaraka ny fanatontoloana, ary mivoatra ihany koa ireo tanora satria dia misy ireo zokonjokony efa teo hatramin'izay, misy ny taty aoriana izay mitondra ny fanavaozana sy ny fanatsarana, dia ny asa fanaovan-gazety amin'izao fotoana izao sy ny fahalalahana dia atambatritsika ireo dia ahitantsika vokatra isan'andro io, zavatra katsahantsika isan'andro io fa any aminao ihany ilay izy, fa any aminao mpanao gazety ihany ilay fahafahana tsy midika akory hoe sanatria fioara-pefy, ary misy ny etika sy ny déontologie izay apetrakantsika raha miasa amin'ny OJM dia ampanjakantsika miaraka io dia isika ireo ihany no manatsara ny tontolontsika. Ny tena efa amezantsika azy dia hoe asa masina ary sofototra ny fanomezana vaovao ny tsirairay satria manana zony ny rehetra azo vaovao marina, voamarina ary voalanjalanja. Madame José avy aty Ambotrimanjaka. Ien tompoko. Ien tompoko. Mahakasika le ministra Kalamara taikitaiko tsara ministra Serasera. Maradona, oui. Dia ianao miteny hoe vola miranty tsara izay. Dia ianao miteny hoe tsika malagasy ry ministra, tsy izay malagasy niaraka taminareo ny tsenan'iny makaroni anareo iny, fa nareo menakavy mahazo tombontsoa sy mitsetsotra ny alahelo-mbahoaka tao. Raha olona tena tia malagasy iny feno ny arabe, fa tsy nankasitrahan'ny malagasy reny, fa le ny hitako aloha zao hoe za tamin'ny tele no nijery fa hitako hoe le olona le ngambo reny le olona nizarazarainareo koveta sy ny tariny sy ny vary fameno. Ohatra nisy nitomina tamina taxi be ny sasany nitomina. Reny ngambo reny olona nikarakara mainareo ny tsenany reny fa tsy izay malagasy mihitsiny. Ianao miteny hoe izay tsika malagasy tsy izay malagasy miaraka taminareo fa nareo mpitsetsoka ny malagasy tao, nareo mihinana ny alahelo-mbahoaka tao, dia tsy mahalala menatra mihitsy nareo. Tena matahorinareo n'Andriamanitra izay fotsiny ny afatra. Mba mijereva ianao fitaratra madame ministra Serasera dia mandiny tena mety zao fiainan'ny malagasy mitaraina mampalahelo kely zao. Nareo ny ao ambony eo dia nareo no miadana be sy milamina be dia lazainareo fa milamina firenena. Nefa ny gasy mampalahelo fa matahoran'Andriamanitra. Mandalo nareo ny eo amin'ny toerany dia manaova ny sosiny tsara, fa raha ny ozo malagasy mananjina dia tsy zakany taranaka-reo. Sotra tompoko. Akasitrany ianao ary hinoko fa tafita izay afatra izay tsika rehetra ny tsara ho fantatra izay efa nitenitenen'ny namana Marjona teo izay moa ny mahakasika ny tontolo ny fanatanjahantena, fa ny tsara ho fantatra ihany koa amin'ny lafiny asa fanaovan-gazety dia rahampitso no ankalazaina izay andro maneran-tany, andro journée mondiale, andro maneran-tany ho an'ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety izay tsara no mampafantatra antsika an'izany isaky ny fahatelo ny volana May no misy an'izay fankalazana izay amin'ny ity taona ity mo dia any Morondava no faritry Menabe no ionan'ireo mpanao gazety amin'ny tapany atsimo raha tsy diso indray satria ny Fianaratsoa, Toliary, hatrany Androy sy ny rehetrarehetra any ny Morondava raha teo efa any ry zareo zany mifamitona iaran-kalaza izay andro lehibe
andro natokana ho an'ny asa fanaovan-gazety izay asa fanaovan-gazety izay rahantsika malala ny mahazava-dehibe azy a eo anivon'ny fiarahamonina, mahazava-dehibe a ny fananan'ny olona sy ny fahafantaran'ny olona ny vaovao a sy izay zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsara ihany koa no mampahafantatra fa omaly a de namoaka fanambarana zany ny firaisamon'ym-pirenena maromaro a manoloana nylay raharaha benety. Io moa zany mbola tsy fantatra mazava hoe inona ny tena tany io oui zay ny commentaire-ny olona voalohany indrindra satria nahita n'lay tanàna tsisy vatan-dehilahy lasa tanàna holo a tanàna commune mihitsy izy io a de zany no tena tonga de commentaire-ny olona amin'ny akamaroany hoe iverina le fanjanahantany asa zay ngamba n'lay hoe fomba fiteny matetika hoe mbola tsy fahitanareo tao anatin'ny enimpolo taona no de tanteraka tokoa izy fa amin'ny lafin-javatra hafa nefa le izy fa mino afa tsy zay ny eritreretin'ny filoha fa lafin-javatra hafa no ny voan'lay izy. De io moa zany misy fifandraisany hatrany a na ny ataontsika hoe tontolon'ny asa izay avy nankalazaintsika omaly a na ny tontolo politika ary tsy afa misaraka raha mifomba fijery azy sy ny zavatra misy a ary ny tena marina ihany koa de tsy tokony hisaraka izany ataontsika hoe ny politika sy ny asa izany satria amin'ny alalan'ny politika fananana politika mazava no ahafahana mandamina sy mandrindra ary manatsara ny tontolon'ny asa. Reny moa de efa ny raha ny rehetra nahita ihany koa lay resabe teny anivon'ny fiarahamonina mahakasika n'lay fanehoan-kevitra ny préfet Antananarivo le hoe afaka milahatrinareo a fa kosa tsy mahazo manao fanehoan-kevitra politika na zava moa reny ny fangatahan'ny syndicat fa tokony ho 10 euro isan'andro a no karama zany tsara mampafantatratsika n'zany rehetrarehetra zany satria izany rehetrarehetra izany a de vokatry ilay ataontsika hoe fahasahiranana sy ny tsy fahaiza mitantana ananan'ny mpitondra fanjakana izay fahasahiranan'ny olona izay no antony itakina amin'ny anaran'ny reny syndicat ireny satria mba tokony ifanatsahana amin'ilay fiakaran'ny vidim-piainana ihany koa ny karama sy ny fandraisana ny mpiasa zany. Mazava ho azy fa mbola tsy raha ny fanehoan-kevitry ny olona aloha zany na ikarama ohatrinona moa zany zao no tena hoe mba ataontsika hoe milamina kokoa ny tokantrano anankiray ny akamarony a de tsy maintsy miafy amin'izay karama raisiny eo satria le fiakaran'ny vidim-piainana mihitsy a no miteraka ny olana eto amintsika zany hoe na inona fepetra ho raisina zany rehefa tsy ampy izay fahafaha mamokatra ahafahana manatsara ny fiainan'ny tokantrano zay a de eo ihany tsika no raisina araka ny fomba fiteny. Io moa zany mitarika atsika amin'lay ataontsika hoe loha hevitra atsika androany a ny zavatra hita aloha zany zao eny anivo fiarahamonina eny a de maromaro ny tranga manapirofo fa mivadika ambony ambany a ny fiarahamonina malagasy, mivadika ambony ambany a ny fomba fijery a sy ny fomba fisainan'ny malagasy sasantsasany a manoloana zany ataontsika hoe fahasahiranana zany. Io moa zany lay hoe ny kibo tsy mba lamosina araka ny fomba fiteny a raha nonany tsy nay tsy mba vatsy a raha nonany vatana miveziveza mifanahy a de tsy maintsy mitady izay fomba rehetra ahafahana mamaly izay filana izay a ny olona tsirairay avy ao anatin'lay ataontsika hoe fahasahiranana. Izay fahasahiranana zay no miteraka ny ataontsika hoe olana eny anivon'ny fiarahamonina eny am'izao fotoana zao. Tato ato aloha de tena tiana ny manambara amintsika fa miverina ary miamrongatra indray a ity resaka fanolanana ity, miverina ary miamrongatra indray a nyeritreretana hoe tapitra teo amin'ny dawily nyeritreretana hoe ny tamatavy koa de tena anisany ataontsika hoe tompon-daka amina resaka trangam-piarahamonina. Misy zavatra natsikaiky lay hoe le vatan-dehilahy anankiray nitsofoka tsy fidiny to amin'le tranon'le olona satria misy manana filana hono izy zany de
tonga de mitsofoka fotsiny amin'ny tranole olona azotsika am'zany hoe izay zany le fomba fisainana miova ary pirofo a manamarina izany reny tranga hitatsika eny anivo fiarahamonina reny io moa zany mazana de misy ihany ny kely tsy mba mamindra ao anatin'ireny zavatra reny ny antony ilazako an'izany de ny hoe misy ihany ny kely tsy mba mamindro a ao anatin'ireny tranga eny anivon'ny fiarahamonina zay efa mampiasa ny lohan'ny olona reny ny zavatra hita aloha tatoato ihany koa akoatran'ny hoe ny tombony ny fanolanana de ny fahiny a ny raha fitadidiko zany ny fahiny de le hoe ilay ankizy kely no hitanao miteny rery eny amin'ny lalana eny rehefa irahana izy mena arivo izy a de hoe siramamy ronjato a menaka ronjato a de misy fameriny eninjato zay zany tadidiny de averina ny lava mandra-pahatonga eny am'ilay épicerie fa am'izao fotoana zao a eny atsefatsefa ny lalana rehetra eny anivon'ny fiarahamonina eny eny amin'ny lalana zay alehantsika eny atrany anaty busy aza ahitatsika ray aman-dreny a olon-dehibe a ataotsika hoe raim-pianakaviana na renim-pianakaviana miteny rery satria entiny zay ataotsika hoe fahasairanana ao anatin'ny vidim-piainana izay miteny rery satria sahiran-tsaina miatrika n'lay fahasairanana menjady a ny vola tsy misy a ny adidy betsaka ny vola miditra kely izany rehetrarehetra zany a anisany ataotsika hoe miteraka n'zany olana ara-tsosialy mimponiny zany avokoa izay tsy fampiny zay ihany koa mazana no miteraka ilay ataotsika hoe fanaovanaovana fahatany fanitsahana lalàna na le ataotsika hoe fioaram-pefy isan-karazany a hitatsika eny anivon'ny fiarahamonina eny akoatr'izay moa zany de mino afa na ireo mpamily fiara indrindrandrindra reny taxi be eto Antananarivo reny raha tsy lazan'ireny fotsiny a be de be ny ataotsika hoe sorena mihitsy a am'ilay hoe tsy maintsy miklaksonny ianao am'ilay olona satria maromaro ny mandeha de ohatrany miendrika fantôme mandeha mijery izy fa le saina sy ny eritreritra tsy ao mihitsy misy be de be lay olona sy ny karazan'olona hitatsika manao an'izany eny anivon'ny fiarahamonina eny ary betsaka ihany koa no efa nahita sy natsapan'izany a amin'ny mpiray monina aminy a sy ny mpiray belona aminy vokatry ilay ataotsika hoe hamafy ny fiainana zany tranga izany vokatry ilay ataotsika hoe fiasana saina fiasana loha am'le fiatrehana sy ny fitadiavana ilay haniko hoanina hoan'ny androany hitatsika am'izany fa vaolana no takina ao anatin'izany satria raha izay no iainan'ny malagasy miaina ao anatin'izany ataotsika hoe fiasana loha am'izao ny taloha ary ny vitivity ny ataotsika hoe voatanoranora de efa betsaka de efa misimisy fotsiny volo sinsisa taloha reny no raisina hoe tena tsara vintany ianao fa misy volo fotsy fa ny am'izao efa tsy mahagaga intsony tena efa betsaka na ny anay zao ary efa misy ny volo fotsy a ary efa maromaro mihitsy ny vokatry izay ataotsika hoe fiasana loha izay a eo anatrihan'lay zava-misy a sy ny fiainana ray amanontolo ny tenenantsika an'izany de lay hoe tena efa resy ary tena tsy mandoalika intsony ny vahoaka malagasy ankehitriny efa mandady amin'ny tany a ny akamaroany malagasy fa efa tsy mandoalika intsony a am'izao fotoana izao ary zay ny tena olana misy eto Madagasikara am'izao fotoana izao ary tompona ndraikitra tsy afaka miala am'izany a ireo a nomena fahefana tompona ndraikitra tsy afaka miala am'izany manana andraikitra avokoa ny tsirairay amin'ny fanatsarana ny tokantranony amin'ny fanatsarana ny fiarahamonina misy azy amin'ny fanatsarana ny fari-piainany fa kosa manana andraikitra bebe kokoa ireo a nomena fahefana ireo a mpitondra ny tany sy ny firenena manana andraikitra bebe kokoa izy ireo ary tomponantoka bebe kokoa eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany ny tsara olazaina de ny hoe
mila mandinika ny ataontsika hoe vahaolana hoentina manatsara an'izany a isika rehetrarehetra mila mandinika hoy a satria izay fandiniana vahaolana izay a no ahafahana manova sy manatsara ny fiarahamonina misy atsika ny antony hoy a de tsotra tsy misy a ny ataontsika hoe politika mazava omeny mpitondra ahafahana manatsara ny fiainan'ny mponina tsy misy a ny ataontsika hoe paikady matotra ananan'ny mpitondra fanjakana anampiana sy anomezana ataontsika hoe vahaolana ho an'ny fahorian'ny tantsaha sy ny vahoaka malagasy tsy hita izay vokatra azo eo anatrehan'izany fanatsarana ny farim-piainan'ny mponina izany ary ny magaga ao anatin'ilay izy de ny hoe isika eto Madagasikara manana olona manam-pahaizana mahakasika an'izany isika eto Madagasikara manana teknisianina isika eto Madagasikara manana tany midadasika isika eto Madagasikara manana ny ataontsika hoe fahafahamanao ahafahana mamokatra bebe kokoa sy mampitombo ny vokatra eto an-toerana ireo anefa lasa ataontsika hoe atao anjorom-bala tsy misy ny fanomezana lanja nyreny teknisianiny reny a any ka mijanona ho resaka fotsiny any sisa lay hoe ampitombona ny velara-tany azy vokarina eto amintsika izay fampitombona ny fahafahamamokatra sy ny famokaran'ny mponina izay nefany a no lalana tsotra sy akaiky indrindra ahafahana mampitombo a ny vola miditra mitokantrano tsirairay avy a ahafahana ihany koa manala ny mponina ho anatiny zay ny ataontsika hoe fahasairanana sy adi-piainana izay ilay fahasairanana sy adi-piainana hoy araka ny teneniko teo de izay no miteraka n'lay ataontsika hoe adi-piainan'ny olona moa zany hoe lasa betsaka ny miteny rery eny an-dalana eny a betsaka ianao mitondra moto zany ianao a mila mitandrina satria le olona ohatra ny varimbariana tsy ao loatra tsy ao loatra ny sainy izy mandeha fa tsy ao ny sainy mieritreritra zavatra mieritreritra ahoana ny atao ahoana ny mahakasika ireny zavatra ireny a de tena olana goavana ary miteraka olana goavany reny rehefa mitambatambatra satria ary zay ngamba ny ity moa zany tsy hoe mampirisika akory ny olona fa ny tahany famonotena de mitombo ihany koa ary misy a ny miroso tena samiroso am'izany ataontsika hoe famonona tena izany vao tsy elany le nyresantsika le resaka teny amin'ny fahasankarana efa nisakanan'ny olona ne izy iny efa nisakanan'ny olona le bandy zany le ray-pianakaviana fa mbola rehefa nandeha le kameo de vo mbola nitsoraka indray izy tsy hoe manendika ny dranga ohatry reny a fa ny zavatra ohatry zany de manam-pirofo a izay fahoriana sy fijaliana iaina ny vahoaka malagasy zay manam-pirofo ihany koa ireny hoe tafiditra lalina ao anatin'ny tena ataontsika hoe adi-tsaina adi-panahy vokatry ny fahasairanana ny vahoaka malagasy de izany rehetrarehetra izany ho iato eo araky ny teneniko a de vokatry ny tsy fisiany politika mazava sy ny paikady mazava entina manatsara ny fiarahamonina entina ataontsika hoe manova na ihany koa entina manampy ny vahoaka malagasy a eo anyantrehana zany fiatrehana ny vidim-piainana zany eo azy zany de somary tongatonga saina ihany am'lay hoe misy 4 raitra de raitra miisa 9 a natolotry ny fanjakana sinoa ho an'ny fanjakana malagasy 9 isa be zao hitantsika am'zany fa ny any ivelany a
de tena efa tena avolenta ny fandrosoana satria raha ny hitako am'lay sary de tena katikatra raitra de raitra raha reny zavatry reny zany a no ampitahatsika amin'ny zavatra misy eto Madagasikara eto Antananarivo aloha voalohany indrindra de mbola misy maromaro ny olona manana katikatra raitra tena mandeha ianao de V8 eto V8 eroa mandeha ianao de misy me fiara vao mivoaka avy any velany reny a misy ananatsika eto Madagasikara kanefa eo anatrehan'izay a tsy miala lavitra an'izay a de vahoaka mahantra no hitanao vahoaka miady saina no hitanao vahoaka reraka no hitanao le teneniko teo moa hoe eo amia maro ny tanora fotsy volo am'izao fotoana vokatra izay adi-tsaina izay avy teneniko teo hoe ny adi-tsaina miteraka an'izany ataontsika hoe stress ny adi-tsaina miteraka an'izany ataontsika hoe hakiviana famoizam-po lasa dala amin'io ary betsaka ny olona mirenireny eny an-dalana iny a tsy hainao tsony hoe akoatra ny teneny marjona teo hoe betsaka ny lasa dala ao anatrehan'izany satria izay misy karazan'olona zany tsy de mahazaka loatra an'izay ataontsika hoe olana miseho sy mianjady eo amin'ny fiainan'izay a misy karazan'olona tsy de mahazaka an'izay loatra de izay mahatonga azy a ataontsika hoe lasa dala hatrany amin'ny tena satria ny karazana olana ihany koa de samy manana ny tandrify azy ny tsirairay avy sarotra ny teny hoe fantatro ny olana menjady aminareo na hoe anina efa ny ainako zany tsy afaka miteny zany ianao satria ny olana de samy manana ny fomba fiainany a sy ny fomba fandraisany azy ny tsirairay avy na de mitovy ary a ny ataontsika hoe ny zavatra mitranga sy ny zavatra misy eo anatrehan'ilay izy de izany rehetrarehetra izany no antony hoe roviana ary isika ireto a roviana ity Madagasikara isika ity a vao mba hiditra am'izany ataontsika hoe mamaly a ny filana fototra ilain'ny vahoaka malagasy mamaly a ilay ataontsika hoe etaeta ny vahoaka malagasy ny filana fototra ilain'ny vahoaka malagasy a de tsy miala amin'ireo fanatsarana ny tontolo ny sosialy sy ny tontolo ny fiarahamonina misy azy tontolo ny fiarahamonina misy azy zany a de ilay ataontsika hoe ny fahaizana mifandray amin'ny samym-piarahamonina ny fiainana milamina eo anatrehan'ny samym-piarahamonina tsy fisian'ny halatra tsy fisian'ny resaka vakitrano tsy fisian'ny resaka vorika sy ny fanavody sy ny sisa sy ny sisa ny lafiny sosialy ilain'ny olona ihany koa de ilay fisian'ny sakafo ao amin'ny tokantrano a fisian'ny vola miditra ao amin'ny tokantrano a ny fisian'ny ataontsika hoe fahafahana mitsabo rehefa sendra tsy fahasalamana zany a olana iainan'ny mponina daholo ary eo no mampametra-panontaniana hoe isika ve mbola mijanona ao anatin'izany ataontsika hoe fananana zo isitraka fahasalamana azo antoka izany mbola manana zo an'izany ve ny malagasy am'izao fotoana izao ny zavatra misy de ny ankamaroan'ny mponina zao de iverina indray a tsy hitako zay maharatsy azy aloha fa noho izay tsy fisina sy tsy fahafahana manatona toeram-pitsabony zay noho ny lay izy lafo a na lavitra ny toerana ho any an'ny tontolo ambanivohitra de tsy maintsy ary tsy maintsy mampiasa ary izay moa ny fafampiasa foana tsy maintsy mampiasa nyreny ataontsika hoe raokandro malagasy reny rehefa vovoan'ny seriny ankizy de hoe manaova an'izao ty tanehana ty zao ty misy anina evohana sy ny sisa ny akamaroan'ny olona de miaina sy mivelona am'izany a ary zay no efa mahazatra azy a de nareo tsy zatra ihany koa ary am'izao fotoana zao na ny zavatra hita de efa manomboka miditra ao am'izay fitsabona nentim-paharazana zay a fampiasana n'ireo zavamaniry sy ravikazo reny a
no ny falafosany vitim-panafody. Sarotra ny ary tena mahonena mahita olona misy fotoana eo amin'ny CHUGR Rianosy fotsiny ary mampahonena ny mahita an'ilay olona mipetraka eo de variana miadi-tsaina le olona, rera-tsaina le olona, miatrika marary anatitra sakafo ho an'ny marary. Hitanao hoe tena endrika malahelo no hitanao amin'ny endriky n'ilay olona eny anivo fiarahamonina eny. Mahavariana ary masondrina mahagaga ihany koa ny mahita n'ilay eny amin'ny tobiny na fasankarana io na etsy amin'ny maki moa somary milamindamina kokoa fa eny amin'ny fasankarana mahita olona maromaro be avy eny atsimo mitangorona mipetraka amin'ny tany de miaraka amin'ny ankizy maro be tsy fantatra hoe ngambo reny mifanelanelana ray taona raha be indrindra lay zanany enina na 7 ao anatin'ilay izy. Mampietsi-po mahita ny vahoaka malagasy manao an'izany, mampietsi-po mahita n'ilay ataontsika hoe raim-pianakaviana na renim-pianakaviana latsa-dranomaso noho ny hitraketraka ataon'ny manam-pahefana sasany, hitraketraka sy fampijaliana ataona mpitandro filaminana sasany, ny fanararaotany miatra amin'izy ireo satria bodoin'ny anina ny taniny, nalaina ankeriny ny anina. Hitantsika amin'izany mahavariana ary mampalahelo ny mahita n'ilay ataontsika hoe olona andeha etsena ianao lay roalina hany roalina kely teny an-tanana lasa ny mpangary paosy, poketra na kitapo vo avy mividinao mba ny adina varotra teria tatahany ny mpangary paosy. Zany zavatra iaina ny anivo fiarahamonina avokoa ary zay zavatra zay de vahaolana no ilaina, vahaolana avy amina mpitondra mahavahaolana. Zay no takina ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Mino fa efa hiditra faingo kely ngambo sika amin'ny folo sasany zao de toizantsika ihany ny famakafakana avy eo. Sanama tompoko aby titulaire marika ihany. Eny tompoko. Io fa no journal d'Azuel ty Madagasikara ty. Safe tagidinareo tanaka amin'ny 73 députés vatafaty no entina teny amin'ny 73 députés. Tonga zay première mandany Andajoel tonga de avy de corona faty olona tsy faty olona. Hatramin'izao tsy mijany ny faty olona io. Badinareo amin'izany no mahazo ny voaka malagasy. Ka oka tsika voaka malagasy mba andinika tompoko fa kirariny tsony zao. No ny voaka malagasy fa maty ny mosary asa tsy misy. Ny faty olona amin'ny kararana salamina teny amin'ny ranomasina ty ambony tany teny an-tranonao mitebiteby foana isakinany no faty olona ko tsika malagasy mandiniha tompoko fa kirariny tsony zao. Sotra tompoko. Maka sitraka anao raisika hatrany ny antso tafiditra manaraka amin'ny ty maraina ity ao anatin'izay faneon-kevitra izay. Miaraba anao. Allo. Eny tompoko. Peraka maikaly. Miaraba mipera fa ny mahitsy. Saka sitraka tompoko. Izy hoa miadefitra foana fa le miato atsoavo voaka manerana amin'ny Madagasikara de mirotsaka an-dalambe any tena fanafody vahaolana angy. Zay ny hita hoe tena vahaolana. Mieritreritra mako ny zavatra amin'ny fitondrana amin'izao. Allo? Io hoe tofaneon-kevitra anao e. Mare. Tohizo foana. Tsy zavatra le mirotsaka an-dalambe any hoa fanafody e. Zay ihany tena vahaolana tonga de antsoavo ho an'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo. Fa raha io no eritreretina io fitondrana io zavatra tsy mandeha amin'izy tsony io. Zay tompoko. Maka sitraka anao. Raisika ihany ny antso tafiditra manaraka amin'ity maraina ity. Miaraba anao. Eny tompoko. Hoe tofaneon-kevitra anao e. Allo? Efa tafiditra anao hoe tofaneon-kevitra anao iza ty afaiza. Monsieur Lanty any aty amin'ny deuxième. Miaraba Monsieur Lanty avy any amin'ny deuxième. Ny andray aloha ny fandoniako tsika malagasy mihitsy natao hoe efa voaozona menina sy anetsiny satria zay filoham-pirenena tonga eo tsy maintsy anana tsiny foana. Mitondra zao ny filoha-tsiranana na ongana. Mitondra indray ny kolonely Ratsimandrava ny vonoina.
mitondra indray ny filoratsiraka naongana tamin'ny 2091 mitondra indray ny filoha Zafy Albera nampesena mitondra indray ny filoha Valomanana naongana teny tana Andalambe mitondra indray ny filoha Rajonary Mapianina nidina ny 73 député niaraka tamin'ny vahoaka de 8% sisa ny azo ny avy eo de ty filoham-pireneny ty indray zao 6 normal be raha mbola hitohy foana ny fankahalana ary na iza ny eo miomana fa tsy maintsy taty amin'izao foana na hoe raha misy milaza fa hoe misy ihany ny tsara lazao ary hoe iza le lazaina fa tsara io zay fotsiny famisotra tompoko. Ankasitrahana ny avy any amin'ny boriboritany faharoa ary zay le mahazava-dehibe ny fahaizana makalesona amin'ny tantara satria de ny zava-nisy teto amintsika izany nofintiny tao anatin'ny tantara zany. Misy any tsy manaraka? Raha isika avy hatrany izy. Miaraba anao. Salama tompoko, vatia tamatavy any, babia vatia tamatavy. Babia vatia tamatavy, fanoakevitsiko zao de zao. Izy io ne marina ne zany zay mitondra eo zany mitondra kanefa zay zany mahatonga anay zany mba magnano atsoavo satria le olone efa leone fitondrana medjadony fa sy hoe zay hitondra eo e magnano zao karana ny fitondrany ratsiraky teo zany lazaigny hoe misy tsinety naongana satria zay tena solution ny vahoaky satria e vahoaky madinika ne sy mba tenomony zareo ngany vahoaky madinika vahoaky madinika ne raha fa mora ny vidin-javatra zany milamina vidin-javatra zany misy gn'asa misy sakafo de zay etakiny vahoaky e vahoaky ne sy tiady fa le mpitondra misy mampiady vahoaky zay gny foro-kevitrinay avaty tamatavy surtout za babi zany amy tena zany zavatra zany zay zany efa dila alovagny vahoaky amizao zay ne mahatonga anay latra Andalambe fa sakasakana gny hevitrinay mba agnotanio gny hevitrinay madiniky mba midigna ty tamatavy aty de hoe ino gny hevitrinareo mety ary izy nyteneniko tamindre mandeha zay ne tsy makatian'ny Andrajoely tsy Andrajoely ne gnalanay fa gny hevitry ne sy tianay e fitondrany zany jado gn'asa tsisy vidin-draha miakatra isan'andro sotra tompoko. Ankasitrahana ianao ary tena zavatra misy ainatsika izany rehetrarehetra zany izay moa no tena ilainy ny vahaolana no tadiavina anatrehan'ny fahoriana sy ny fijalian'ny vahoaka izany ary misy antso manaraka raha isika ny antso arany. Miaraba anao efa tafiditra ianao eny tompoko foto ihany avy atia Toliara eny tompoko Toliara foto ihany tompoko fa ty fitondrana aty tena tsisy lana azy satria mpanao jadony mijaly ny vahoaka madinika am'izay koa moa reto mpitandro filaminana gendarme izay manatanirazana avy any Frantsa hoe de mandray an'le jadona de tonga de mamono von'olona ka tena leo tanteraka ny vahoaka malagasy samy hoe tonga saina tsika ny any faritra hafa tompoko fa tena mila esorina tsy misy atakanto ty fitondrana jadona ty sotra tompoko. Ankasitrahana ny any Toliary tao anatin'izay antso izay moa zany de mifototra ary tsy mifanalavitra amin'ilay resakitsika teo hoe efa hita soritra ary efa mibaribary eny anivo ny fiarahamonina misy antsika tsirairay avy eny izany ataotsika hoe alahelo sy adi-tsaina iaina ny vahoaka malagasy izany. Miaraba tompoko, misy antso manaraka efa tafiditra ianao? Miaraba anao tompoko, miaraba diaona fandrehana. Eny tompoko, ento avy hatrany faneho-kevitrao. Ai. Efa tafiditra ianao? Tapaka lay izy manalavitra n'ilay onjapeo isika mba tsy anenoneny misy effet Larsen le izy de aveo ihany koa ny ao amin'ny finday no enona. Miaraba tompoko, efa tafiditra ianao?
lasa indray izy teo a izany moa de tsy mandreraka ny mamerimberina azy eto ry namana marijona na de fa nisy ny teny aza tam'ireny hoe isika malagasy mihitsy eny no sarotra be azy na sinitsisy oui miaraba tompoko fatafiditra anao ia misy elanto le teo ihany ohatrany hoe toy an'le anaty eo ihany ty o lazaiko ty samy olona tena toyany tia samy olona kristianina ako de nen'ny olona moa ohatrany hoe le fiainana sarotra foana no ataony fitaovana zany rehefa te hanaratsy mpitondra nefa raha ohatra anatsy gaga am'izany a satria ny tenin'Andriamanitra zany hoe miteny hoe hanetarany ihany de hisy andro mahory nino fa be tabe ny mahalala an'izany ary raha ohatra ka hoe avy amin'Andriamanitra le izy olombelona ve no ienteranao isoroka an'le izy fa tsy izy Andriamanitra ihany no mahavahany zany fa eto manko a ohatrany hoe arak'le fitenenana hoe zay akaiky vilany fenoarina de ohatrany hoe le mpitondra ihany ny fantatra na avy aminazy io na tsy avy aminazy de izy ihany no amena tsiny fa averiko le famitinana nataoko teo hoe rehefa tsy vita amin'ny tany aloha ve de ahoana ny aho vitany am'izao tsony akotsina ny ohatr'izay efa lasan'ny karo izy ny fitenenana ary misy eto amintsika mety mieritreritra hoe tamin'ny fitondrany anina kosa mba netinety fandao izy averina nefa ny ainatsika tompoko izany tamin'ny 96 nampesena amin'ny filozafy Albert de avy eo naverina indray ny filoratsiraka fa ne tsara miverina ne tsara tokoa ve le fiainana zay fa misaotra tompoko ankasitrahany ianao ao anatin'izay faneho-kevitra zay le hoe fomba ny fiainana ihany koa ilay manimanina ny taom-bolamena fahiny misy zavatra misy eto amintsika zany a raisitsika aloha ny antso manaraka de toizantsika ny faneho-kevitra ihany eny tompoko marahaba anareo aton'kolo FM salama tsara tompoko rehetra koa baka tia Morondava ramatoa Julien Morondava eny tompoko io nge zavatra io ohatran'io aby daholo ny olona eto Madagasikara aloha zao tsy fantatry hoe iza olo mba miendrika hitondrony ty firenena ty satria zay ava eo mahita ny harena be io de mivadika gisa mainty tsy fantatry hoe iza maro hoe mba aiza ve mba olo vanina mba ataotsika amin'ny fitondrana io fa mampalahelo mahereza toliary ankasitrahana Morondava ankasitrahana am'izay fankahirezana ny mpiaramonina sy ny mpiarabelona izay marainy malagasy ary zava-dehibe ilay nytenen'le namana teo aloha ary ny tiako amafisina de hoe samy tompona andraikitra avokoa ny olona tsirairay avy a amin'ny fitadiavana vahaolana fa tompona andraikitra bebe kokoa ny mpitondra fanjakana eo anatrehana zany efa ny teneniko teto zay hoe ny olom-pirenena tsirairay avy a dia samy tompona andraikitra ary manana anjara brika amin'ny fanatsarana ny fiarahamonina miaraba tompoko efa tafiditra anao lasa indray a miaraba tompoko hoe efa tafiditra eny tompoko sosokevitra avy aty amiko aty avy Tiliara eny tompoko Tiliara Mese Maurice de sosokevitra azoko atao zany de zao ninona zavatra teneny ny vahoaka malagasy magnodidina ny Madagasikara ty de tsy ho tafavoaka mihitsy zany tsika am'izao fitondrana raty zao fa mila mihetsiky ny vahoaka ao Antananarivo handrodana zao fanjakana zao zay vao tafa eto tsika kanefa menimenina foana tsika zany amin'ny zavatra mitranga isan-karaza isan-kerinandro tsy avy hanapa-kevitra hoe handrodana le fanjakana ka manao antso avy ny vahoaka ao Antananarivo zany mba hihetsiky mba hahatonga ny koty koa hihetsiky handrodana fa izao fanjakana zao mba tsy hahazo vahana eto Madagasikara saotra tompoko ankasitrahana ianao ao anatin'izay faneho-kevitra izay a de mbola tsy lasa izy teo zay fa lasa ny tsara mafisina ihany koa de
zava-dehibe ny firaisampo sy ny firaisan-tsaina ary ny firaisan-kina antsika samy malagasy manatrehana zany resaka sy fanentanana miainga izany miarapa tompoko aty ava tamatavy toa masina eny tompoko ohatran'ilay sosin-keviko le rangatake mitondra nanomboka ratsiragnany anahy am'izao koa io ary le fiainana tsy irorona mihitsy fa medy miakatra tamin'ny andron-dratsirikane misy vola fa na vary vidigny tsisy zay mihitsy volanao ny herany na ino raha nde vidina na ino raha vidina fa le zavatra azo atao tenin'Andriamanitra te fogna tazony ohatrany rangahy takefo medy ho ratsy le fiainako tsy medy ho mora ary ho ratsiratsyn'io na izovy hitondra satria medy miakatra daholo ninino na ino ary tragno vato tamin'ny androny ataoko 2002 zao isaigna maromaro ny tragno vato tamin'ny am'izegny olo milaza raha nefa maro olo rehefa manana tragno vato fa raha dinigny ny fandraisana zegny atao fa mandratsy misy fogna fa nefa hoe zavatra misy ndraiky hoe tsinjova aloha le zavatra hoe fiainan'olo zay fogna ny aminahy aloha za tsy milagna ily fa i tsy iova zany ifa medy mafy ny fiaina ary medy mafy koa ny fividiana raha ambidy medy be prix zegny fa tsy hoe iroro zay amin'ny aminahy ankasitrahana Tomasina manamafy an'izany zavatra misy izany izay le hoe lanja miakatra ny fiainana ary zava-dehibe ihany koa ny faneho-kevitra avy na Tomasina teo hoe aleo mahay mitsinjo ny hafa ihany koa isika ao anatrehana izany miarapa tompoko salama tompo mba hitona fitenena kely makasika le hoe misy menimenina foana tsika tamin'ny andron'ny présidentsika ka hatramin'izao fotoana zao eny tompoko de very hoe zavatra tsotra be zany tantara teo hoe klasika kamposy vazaha hatramin'ny andron'ny fahampanjaka de tsy maintsy misy foana koa no miteny misy ny mamadika misy ny manohitra fa tsy zany akory nde hitenenana hoe mahomby ty fanjakana ity tsy te anaratra te mbelabe ho an'le rangahy anankiray andeha ataoko hoe miaro be fahatany rehefa tsy vita hatramin'izay de tsy vita intsony ako tsy naneno ohatr'izay laniny kary inona moa zany rangaty ny antony idirany teo sa ve ny zavatra rehetrarehetra hatramin'izay de ho laninao daholo koa n'izao fotoana tokony tsy ho eo ange zany tokony mametra-pialana everiko hoe zavatra tsotra zany azarovana be fahatany zavatra efa tsy mahomby mba jereo tsara le marodrefo rehetra ara-ekônomika ara-tsosialy avoaka ny ty fanjakany ty avoaka ny zavatra rehetra ny mbady rehetrarehetra any inona ny manjary ohatrany hoe mahasa manafy fotoana ny afarany le faneho-kevitra ny sasany manentika bonitolo mialatsiny am'le fomba fitenena fa zay ny klasy misokajiko azy zay fa de makasitraka avoaka malagasy sambatra nefa mandry baso toboko ankasitrahana ianao anatin'izany rehetrarehetra zany fankahirezana ihany koa ny ampiarabelona misy ihany koa ny afatra izay tsara ho raisina tao anatin'izany fa ny zava-dehibe de isika samy isika no tokony ifanometanana iombokevitra ary ny ombonantsika hevitra am'izao fotoana zao ide ity fahasairanana mianjady amin'ny vahoaka malagasy ity miarapa tompoko allo salama tompoko salama dafy salama tsara ny avy ty toliara ihany raha saninaporona avy ty toliara zany hoe ny tiako tenenina zany io le teneniny Andry Rajoelina hoe tsy misy zavatra nisy hatam'izay nitondrany teto taloha ratsy aminazy ty ny ratsy aby zay nitondra teo matao naongana ratsy aby zay nitondra teo naongana fa tsy maintsy manome 5% 7% 11% ny karama ny mpiasa-panjakana fa tia mitindray mitoraka ity tena anatin'ny 3 taona ve rangaty nefa ny fiainana mandeha misondrotra foana de sahy ny olona io nihitsy ve ny tsy mampisondrotra ny karama ny mpiasa-panjakana matahora Andriamanitra anao ry Andry Rajoelina fa anaraka anao aorinanao ao ny halahelo-mbahoaka be da be eto amin'ny tany firenena malagasy ity zao ka anatin'ny 3 taona hiditra efa taona tsisy fa maninona ianao raha mba manome hoe 200 300 fa de hanatena ny 100 ve matoa tsy manome tahaka an'io hiala ihany ny fitondrany misaotra betsaka anareo ao rangafa de mahireza anareo mitafy ao ankasitrahana ianao ao anatin'izany fankahirezana izany ankasitrahana ihany koa tamin'ny afatra nafonja ao anatin'izay satria de
mitaraina hoy ny tany mitaraina ny fiarahamonina mitaraina ny firenena iray manontolo raha tsika ny antso manaraka miaraba tompoko salama tompo mana eny tompoko madame José avy aty Ambotrimanjaka eny tompoko mahakasika le ministra Kalamara taikitaiko tsara ministra Serasera Maradona oui ianao miteny hoe ianao vola miranty tsara izay dia ianao miteny hoe tsika malagasy ry ministra tsy izay malagasy niaraka taminareo ny tsenan'iny makaroni anareo iny fa nareo menakavy mahazo tompontsoa sy mitsetotra ny alahelo-mbahoaka tao raha olona tena tia malagasy iny feno ny arabe fa tsy nankasitrahan'ny malagasy reny fa le ny hitako aloha zao hoe za tamin'ny tele no nijery fa hitako hoe le olona le ngampo reny le olona nizarazarainareo koveta sy ny tariny sy ny vary fameno ohatra nisy nitomina tamina taxibe ny sasa nitomina reny ngambo reny olona nikarakara mainareo ny tsenany reny fa tsy izay malagasy mihitsiny ianao miteny io izay tsika malagasy tsy izay malagasy miaraka taminareo fa nareo ka mpitsetsika ny malagasy tao nareo mihinana ny alahelo-mbahoaka tao dia tsy mahalala menatra mihitsy nareo raha tena matahorinareo n'Andriamanitra izay fotsiny ny afatra mba mijereva ianao fitaratra madame ministra Serasera dia mandiny tena mety zao fiainan'ny malagasy mitaraina mampalahelo kely zao nareo ny ao ambony eo dia nareo no miadana be sy milamina be dia lazainareo fa milamina firenena nefa ny gasy ty mampalahelo fa matahoran'Andriamanitra mandalo nareo ny eo amin'ny toeran'io dia manao fa sosiny tsara fa raha ny ozo malagasy mananjina dia tsy zakany taranankareo sotra tompoka akasitrany ianao ary hinoko fa tafita izay afatra izay ho an'izay antefany ny zavatra misy dia misy iraisana ihany koa ny fanehoan-kevitra maromaro teo izay dia ny fanakinana ny fiainana amin'ny n'Andriamanitra isika malagasy raha teo vahoaka pino miaraba tompoko salame eny tompoko afitra anahy mbola averiky le vatamatavy farany misy eo abolagna atsika tolo malagasy zay hoe adalan'olo ony amoeza fa dalantegny tafiandamba fa tsy tombotsoa atsika raha magnenjiky fitondragna io tsy aniany rajoely eny magnatra amizay fa ifampitondragna ary fandimbaza fa ny azoko atao zegny rehefa noenkevitra anahy mandongalitra zavatra avy amin'Andriamanitra tongaviny ake hain'Andriamanitra koa mangala an'io raha sitrapona metrika ny teo dia mandongalitra tsika dia mivavaka satria fa amin'izao farany zao dia mafy dia fanjakagny magnimbo fa tsika tokony tsy aigna amin'izay fa tsika tsisy malalo fiangonana zany dia atao tsy tenin'Andriamanitra tsy aratsika ny politika zany aloko izy ataoko zay ny anahaka za tsy ahily fa noenkevitra foagna ataoko ok sotra betsaka tompoko akasitrahana ianao amin'izay fanampim-panazavana teo izay ny zava-dehibe hoy ao anatiny na inona fomba fijery dia ilay vaolana hialantsika amin'izao fahoriana mianjady amin'ny vahoaka malagasy zao miaraba tompoko efa tafiditra ilay antso teo lasa indray izy ny antony andratro aloha raisitsika eny tompoko ahoana tompoko ahoana ny fandehany avy aty Toliara ihany ty amin'ny resaka mikasika ny fanehoan-kevitra eny fa ny zavatra teneny zareo aby moa tsy tena marina fa le teneny zalay ao amin'ny ao Antananarivo boribory tany faharoa sy avy any Tamatavy igny ohatrany tsy metimety satria laha mahazo anay aty ampifandeona aty ro miseho ao amin'ny commune agnilan'ny Tanisia ty zay tena mafy vatany kany hoe mahazo olo reto ato ka zay ny mahatonga zao hoe azamanao zay fa tena miasa ny vahoaka manontolo zay mba hisy fijerenany tanànany Tanisia ty ato ary rahay koa fa manantena hoe mampiray fombona hoe mafaty le reo bokotra ray le reo barety ray barety hoe azy